Miarahaba anao tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara zao amin'ny azana-bolana raha tamin'ny ity nandraondraona ny andro tamin'ny ilany indray ny tsioka avy any atsimo atsinanana fa manomboka ny rapisy kosa indray dia mialefi tsikelikely izay tsioka avy any atsimo atsinanana izay ary any amin'ny andro ny alatsinainy ihany vao manomboka mahazo vahana kely indray ny tsioka atsimo ary mety apidina ny maripana amin'ny ankapobeny no antapany atsimo sy ny avoatany fa ny toetry ny androtsika ho any rapisy vao maraina dia ny tandrivondraona any amin'ny tapany avaratra atsinana Madagasikara iny mety isy ihany koa izay tandrivondraona izay ho any morotsiraky ny afaritra atsimo fa ny any amin'ny morotsiraky ny afaritry melaky sy boeny kosa indray dia mandraona ny andro vao maraina be fa misava miandalana ihany zay rehefa atoandro ny andro ny ambony moa zany dia ny masoandro no mibatoerana raha ny tolakandro mbola isy hatrany ny tandrivondraona vitsy any amin'ny tapany avaratra atsinanany nosy indrindra ny morotsiraka mety andraona ihany koa ny andro any tany faritry mena be sy ny any amin'ny tany faritry melaky mandraondraona ihany koa ny faritra laotra mangoro ilany atsinana amin'ny faritry sofia fa ny ambiny dia ny masoandro hatrany no ibatoerana raha ny maripana avovina amin'izay andro ny rapitso izay manodidina ny 10 degré eo ny ambany indrindra hitantsika any amin'ny faritry havoakanay iny ary mety ho tafiakatra hatrany 20 degré celsius kosa ny ambony indrindra ho any avoatany tapany atsimon'ny nosy kosa indray dia 20 degré celsius zay ho any morotsiraka atsimo atsinanany Madagasikara fa tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius ny maripana ho any morotsiraky ny faritra atsimo andrefana ny any amin'ny tapany avaratra andrefana dia manodidina ny 30 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra ho an'izay rapitso izay ary 20 na 20 degré celsius kosa ny morotsiraka sisa raha ny toetry ny androtsika ho any androny dia mbola misy tandrivondraona mandalo any amin'ny faritra savana lanjoro sy ny faritra atsinanana mety isy ny azavona vao maraina ny faritry vadivavy fitovonany atsimo atsinanana ary ny any amin'ny faritra anosy ho any ilany andrefana kosa mandraona mitsitokotoko ny andro vao maraina be fa misava izay rehefa avy eo ka ny masoandro indray no andimby azy raha ny ambiny kosa indray dia maina hatrany aloha ny andro raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alady izay mety eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 5 degré celsius eo any afovoatany ary tafiakatra hatrany amin'ny 2 degré celsius kosa ho an'ny morotsiraka atsinanany nosy ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry betsiboka mahatratra hatrany amin'ny 17 degré celsius ny maripana voavinavina zany hoe any amin'ny ilany andrefana aloha zany dia mafana tanteraka ny andro amaranantsika azy ary ny andro ny alatsinainy mbola misy hatrany ny zavona vao maray ho any avoatany indrindra moa ny faritra beala sy faritra avo mandraona ihany koa ny andro any morotsiraky ny faritra nalanjoro sy ny faritra atsinanana ny any amin'ny faritry melaky sy manakaiky ny faritra sofia sy diana mety isy ny tandrivondraona amin'ny tapakandro ariva ho any faritra anosy sy androya satria dia misy ny arindraona andrasana andalo amin'ny tapany atsimon'ny nosy iny amin'izay andro ny alatsinainy izay raha ny maripana voavinavina dia manomboka misy afidinana aloha ny tapany atsimo andrefana satria dia tombanana efa mahazo vahany indray ny tsioka atsimo aorian'izay fandalovana indraona izay ho any avotany ihany koa dia midina tsikelikely ny maripana indrindra mety milatsaka hatrany amin'ny 13 degré celsius zay ho any faritry havoakanay sy ny faritra alamanga ho any tapany avaratra andrefany Madagasikara kosa dia mbola mijanona mafana tanteraka ny andro satria dia 13 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana voavinavina ny any amin'ny ilany atsinanana raha ny fahitantsika azy zao dia milatsaka ihany koa izay maripana ambony indrindra izay amaranantsika tanteraka ny fandaharana amin'ny tian'io ty nitaly ny falotoan-drivotra ny janona ho atony amin'ny ankapobeny nitaly ny falotoan-drivotra eto arivo ary ambony ny fetrany OMS avokoa ny referetra havoaray raha ny mandrafitry ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro ny jerena dia vinavinaina mbola hijanona tony amin'ny ankapobeny izay tany falotoan-drivotra izay ny météo tamin'ny tian'io ty raha pisy ray fotoana manaraka velomana